Ravamana Jesosy sandrata. Vanim-potoana manokana eo amin'ny fiainan'ny izao tontolo izao, mitaky hetsika manokana ihany koa izao vanim-potoana iainantsika izao. Dao jerentsika ilay nitondran'Andriamanitra ny Josoa ao amin'ny Josoa 4 manomboka amin'ny 1 vakiko aminao hatreo amin'ny 5. Amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary nihidy mafy Jeriko tamin'izany noho ny zanak'Israely. Tsy nisy nivoaka ary tsy nisy niditra. Ary hoy Jehovah tamin'i Josoa, indro efa natolotro eo an-tananao Jeriko sy ny mpanjakany mba amin'ny lehilahy mahery, koa mandehana manodidina ny tanàna indray mandeha nareo mpanafika rehetra, henema no anaovanao an'izany. Ary asio mpisorona 7 mitondra anjomara 7 mafy faneno eo alohan'ny fiara, ary amin'ny andro 7 dia hodidino 7 ny tanàna, ary ao ka ny mpisorona hitsoka ny anjomara. Ary raha manao feo lavareny ny anjomara mafy faneno ka renareo ny feo ny anjomara, dia anakora mafy ny vahoaka rehetra, ka dia hirodana amin'izay ny manda ny tanàna, ary hiakatra samy hizotra amin'izay hitsy ny avy ny olona. Ndao ataontsika izany tenin'Andriamanitra izany. Fa misy manda mafy ataon'ny fahavalo manoloana antsika. Ao anatin'ny 7 andro misesy manomboka amin'ity anio ity, dia hiara ifampitatana isika kristiana rehetra maneran-tany. Hiara ifampitatana isika hanatanteraka an'izay Josoa 4 izay. Anio isika ao anatin'ny 9 andro voalohany dia tehizara aminao ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly 3 andininy 7. Izao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe: koa mibebana ka mivereny hamonona ny fahotanareo mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Te hanafaka antsika ny Tompo, te hanatrika teo présent amin'ny fiainantsika Andriamanitra, fa mitaky fibebahana izay ny angatan'ny Tompo amintsika voalohany, fiverenantsika amin'Andriamanitra. Efa niverina tamin'ny Tompo venao, fa tsy izay andravako, fa miverina amin'ny antsonao mihitsy koa. Efa nizarainao tamin'ny manodidina anao ve izay hoe mila ny fanatrehan'Andriamanitra isy ny famelombelomana amin'izao fiainantsika ankehitriny izao, ka nizarainao taminy koa ve fa mila mibebaka izy, aza mitady lavitra, aza mieritreritra ny andeha tafika masina lavitra be, fa omeny Tompo ny ao an-trano ao, ny amin'ny manodidina anao rehetra, amin'izay fantatrao, amin'izay mifandray aminao amin'ny réseaux sociaux rehetra. Aza dinoina fa ny mission antsika, ny irakitsika dia ny amerina ho mpianatra ny Tompo, atonga ho mpianatra ny Tompo firenena rehetra tonga an'izy ireo hibebaka. Torio ary ny fibebahana, aza miamba-amba ianao ary hiaino izany fibebahana izany. Nahoana no avelan'Andriamanitra mandripaka n'izao tontolo izao ny coronavirus? Valiny tsotra no azoko mena, satria tian'Andriamanitra hotefena aho. Araky ny Joba 9:5 izay milaza hoe fa ny fahoriany ory no nentin'Andriamanitra mamonjy azy, ary ny manjo azy no entin'Andriamanitra hanokatra ny sofiny. Izany hoe avelona an'Andriamanitra izy zavatra mitranga fahoriana eto amintsika, satria tian'Andriamanitra hiala amin'ny fahotantsika tsika, hiala amin'ny ratsy izay fanaontsika. Ka dia atomboko amiko androany fa raha sitraka ao ny iombana vavaka fifonana amiko dia faly indrindra. Mamindafo ampika Andriamanitra araky ny fahasoavanao, ary araky ny haben'ny fiantranao vonoa ny fahatsoko. Ifonako aminao ny fahatsoko satria teo anatrehako mandrakariva ny fahotako, ary taninao dia taninao ihany no nanontako azay ratsy teo masonao no efa nataoko.
ifonako ny tsy firarahiako ny teninao na dia fantatra ary fa aina ho an'izay mahazo azy zany ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Ifonako aminao ny tsy namelako ny teninao hanana fahefana tao amin'ny fiainako. Mianjaka ao ankehitriny ka mahatsiaro fa vovoka aho, vovoka aho taky ny ahitra ny andro, taky ny vonin-javatra any an-tsany famoniny, tsofiny rivotra ireny ka lasa ary tsy mahalala azy intsony ny fitoerany. Hanokatra ny sofintsika tokoa ny izao zavatra manjoantsika izao. Misy andraty ianao Tompo, tsy andraty ianao Jesosy. Amen. Rava manda Jesosy isandrata. Malagasy toetra mifanatre.